amin'ny fifehina lehibe no ansoina totokatranotsika indray ny amin'ny zaony Joa. Manoso totokatranotsika indray ny ambassadeur-n'ny Joa Elia. Tona ny fampianarana larana fafiny moa zany ankizy indray ny fahavalo na ny numéro 8 zany. Falifaly indray tsika tia mitondray ny fampianarana androany, somary lavalava koa ny fampianarana androany fa elaela tsika tsy niona tsy nifakety fa roa volana zany zay tsika tsy niona dia fampianarana aloha zany rahantsika indray ny misy zao. Inoko sady fefa samy falifaly taontsika mihaino an'izany teny zany ary ravoravo daoly anaraka ny fampianarana indray ny amin'ny zao. Nomerina ny fiarabanantsika rehetra indray eto tokatrano tena koa ny ambassadeur-n'ny Joa Elia no mandroso tokatranontsika ary amin'ny fifaliana sy ny firavoravona lehibe mihitsy no iarahantsika indray ny amin'ny zao zany. Tsy nomena ny frantsay na ny hafa firenena na anglisy na malagasy na afrikanina ny dito folo fa natokana ho an'ny Israeliana rery ihany ampiana sona zany le hoe izay fa ataontsika hoe fa natokana ho an'ny Israeliana rery ihany dia manovan'io zany le teknisiana vetivety amin'izay dia azony olona tsara mihitsy zany hoe natokana ho an'ny Israeliana irery ihany zay zany. Dia mba mijery mesazy kely teknisiana fa misy mesazy kely vetivety kely avako amin'ny teknisiana dia mba mijery kely ange ty mesazy ty fa neo mba tsy tenentsika amin'ny olona fa mba tsika samitsika ty any no mifampiresaka zany hoe ino moa santionany kely moa zany hoe inona zany toromarika zany dia toromarika mahafinaritra le izy, mahafinaritra be le izy ho antsika eto tokatrano. Dia hiditra avy hatratsika amin'ny ozy ny teny frantsay hoe le vif du sujet, zany hoe trany dia ao amin'ilay tena le hoe antondresaka zany no resantsika avy hatrany. Inona le antondresaka? Ny dito folo sy ny lalàna mosety koa dia natokana ho an'ny zanak'esy rery ihany ary tena tsy misy ankoatran'izay. Ao re resantsika le izy ty zany dia fampianarana ho an'ny olona rehetra izay manery ho any amin'ny lanitra lanitra, ny fanahy rehetrarehetra izay te hiverina ho any amin'ny lanitra lanitra dia faly be miaino an'izao fampianarana zao. Dia izay mihitsy ny hanomezana azy antsika hoe ino tsara angely teny vakitsika ny boky ao amin'ny boky indra moa zany Exodosy toko fa efa namena tony fa tena amafisina tsara amin'izay izy satria efa tsy haintsony izay hafarany ty tantaranareo ty na ahoana tia ny ady efa tsy haintsony izay fihafarany fa teny efa miomana ho amin'ny fandevasana bomba nucléaire daoly zao tontolo zao ary teny efa mifandraona teny efa tsy vita mifandraona efa mifandefa mihitsy iny mandefaka bombabomba tsy haintsony ny hafaran'izy fa aloha eo avotana izay mbola azo avotana aminareo olombelona aloha sisa fa teny ny dada iavasy eo soa io tanteraka io dia tsy maintsy manavitra farapara ny ely aho izay mbola te handeha ho azy tsy te handeha moa zany dia tsy olana zany fa defa tatazeo ny vokatra ny mahazo anao zany. Exodosy 19:5 hoe tena ny Israeliana rery ihany no mihinan'izy ity zany dia tsy tokony hidiranao mihitsiny zay tanitandrina dito folo zany dikan'izay dia mitsipy any amin'ny hery daholo satria tsy natokana ho anao izy ny lalàna ahoana moa nefa anao niditra tao zany. Dia zany le fantena hoe naninona ianao niditra tao, iza napiditra anao tao dia ho azy matsapa-tena zany hoe tsy mety nataony dia mivoaka aingana dia aingana miala amin'io fiangonana mpitandrina dito folo io, misaraka aingana dia aingana amin'io mpitondra fiovavanana mpitandrina dito folo anao io dia manatona ny Elia zao henonareo zao ny feony ary io ny tarehiny io azy mijery tele dia mahitana amin'ny internet sy maro samihafa io ny atao hoe Elia io ny raha ny Joa dao ary izy misy teo Exodosy toko fa 5:10 afakely izy na zavatra hafa no miseho ato lazo kely aloha fa tena zavatra hafa no miseho ato. Exodosy toko fa 5:10 zay atsy aseho amin'izay ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra
dia niantso azy avata ao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mipetraka mihitsy izany teny eto fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy fanambarana omena ny zanak'Israely ity resaka mandito ity izany. Hoe tsy azonareo idirana ho an'ny hafa firenena. Ny atao hoe hafa firenena dia ny anglisy, ny amerikanina, ny frantsay, ny malagasy, ny afrikanina, ny sinoa, ny japoney. Reny hafa firenena ny fiantsonany reny. Fa ny tena tompon'ilay teny araka ny voalaza eto dia ny zanak'Israely na ireo Israelianina ireo na ny taranak'i Jakoba. Dia zareo Israelianina zany resana zany. Ianareo rehefa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny ilatsiny voromahery sy ny napakanesako anareo aty amiko, ho ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa mihoatra ny fihena rehetra ianareo fa nytany rehetra. Etrany ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy ny hoe raha hitandrina ny fanekeko nareo, ilay asena mitandrina azy nefa rehefa hitantsika fa ny zanak'Israely sy ny taranak'i Jakoba. Mazava be io. Dikan'izany izay malagasy na frantsay na anglisy na sy nitonatona niditra tao rehefa nandika lalàna ary efa mpanota izy ny dikan'izay. Mazava tsara io teny io. Dia jeontsika ina moa ilay fanekena. Izy io dia rikatra amin'ny Deutéronomia finy ngambany izay. Deutéronomia ngambany karoko ato fa manjary mitady ilay be tsika zany. Mampiasa baiboly indray raha vao ohatrany hoe fa ty fa elaela ty tsy nampiasaiko mihitsy ty ngamba izy nalelo kely be anahy mihitsy hoe ahoana kosa andre Elia dia tsy mba nampiasainao mihitsy dia alezokafantsika zany io zany ngako ny boky malahelo dia tsy haitsika aloha zany zay eritreretin'ilay boky fa ao amin'ny aiza moa iny tena mila karohana kely ilay koky. Za koa rehefa tsy mahatadidy an'itiako hoe dia efa ahoana moa zany izy teo ilay hoe enomenareo ny aiza tokoa iny aiza iny rova za koa ty fa ela be tsy nikitihana n'itony baiboly tony tandre milalana sy nididy tsy tia mihitsy nisy ka dia ilay hoe dia nomenareo ny fanekena dia nididy folo izay mihitsy ilay soratra ao tsy tadidinareo koa ve izay loza fa tsisy mahatadidy tsony tsika rehetrako. Za koa ty tsy mahatadidiko mety ho tadidiko ihany foka aloha hoe tsy avelantsika raha tsy hitantsika izy mihitsy izay. Io ary fitantsika Deutéronomia toko faefatra andininy fa 3:10 zay hitanareo fa tadidiko ihany io rehefa elany io. Deutéronomia 4:13 rova koa tamin'iny tena ohatrany tsy namokatra ianao tamin'iny tena tsy namokatra ianao tamin'iny ndao ary io nareo hoe angavy hoe ianao mampianatra sa miresaka ka mahafinaritra ny fampiresaka rehefa mampianatra. Tanao mpampianatra tsy maintsy miresaka amin'ny mpianatra mba hiditra tsara ny lesona dia ohatr'izany koa izy io fampiresaka tsara dia miditra tsara amin'izay aloha tsy miteny hoe masika be zany Elia zany tsisy azy zany fa Elia zany entitra be ny marina tsy mety manaiky zavatra ratsy mihitsy izy. Dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiany anareo arahina dia ny didy folo ka ilay fanekana ny fampiresana reny bokyny Exodus io zany dia ny didy folo sy ny lalàna amin'ny Mose. Io zany ilay fanekena. Io zany ilay hoe ny zanak'Israely no mitandrina io fa tsy azo tandrema malagasy, tsy azo tandrema ny frantsay, ny anglisy, ny rosianina, ny amerikanina, ny japoney fa reny hafa firenena tsy mahazo mitandrina an'io. Namafesiny zany. Dia izay mantsy hoe tsy nomena ny hafa firenena io namafesiny zany ao amin'ny bokyny Salamo. Mangelotsika ny aty Salamo 147 19-20 izay moa zany ry roa Salamo 147 dia hoatsika hijerena indray eno ndraiky ny teny milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Tena mahitsy be mihitsy ilay teny tena be impressé ohatran'ny basy mitifitra any fahatry ny Russie sy ny Ukraine dia pa
miaraka amin'ny jumelle. Ay ohatra izany koa ty teny ity, milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipy ny tanin'ny Israely. Zany hoe mialanao ry malagasy, mialanao ry frantsay, fa raha mbola mitandrina an'izany ianao dia mpandika an'izao teny izao ianao, mandika ny lalàna ny dikan'izany. Ny andininy faharoapolo mahitsy be mihitsy ny teny, tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, ary ny fitsipiny tsy fantatry ireny. Mahitsy be mihitsy ny teny, tsy fantatry ireny ny fitsipiny. Manina ianao no nafantatra fa antena apetraka aminao izay mihaino sy mandray any Eliam izao manirana azy tontolo izao. Maninona ianao no nafantatra ny resaka didifolo nefa ianao tsy Israely ihany. Izay ny porofo fa mpamosavy ampianatranao an'io ary mpamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo. Evolona no oranao an'izany sary zany. Zany hevitra zany avy any amin'ny devoly zany manoro-hevitra Elia hoe miala tany amin'izay andao anaraka ny Elia. Manaraha ny Elia nareo. Ho an'izay hamonjy ny fanana rehetra dia manaraha ny Elia. Io Elia io tanareo io mahafinaritra be zany Elia zany. Tsara zany. Devoly ihany tsy te an'io satria mandrava ny asany ary mamoaka ny olona hiala ao ambanin'ny fahefany dia tsy mahazaka mihitsy ny devoly. Izay no mahatonga azy manaratsy ny tena izy. Ho aty veriserany ve tsy ho aratsiana dia mino an'ilay fanaratsiana tokoa ilay olona fa mananatra Elia hoe efa aza mety ram'izany tsoa fa devoly tsy maintsy manao an'izany. Asany io fa ianareo ilay fanafananareo sy ny fanavotany eritreretina amin'izay. Lozika ny devoly tsy maintsy manaratsy ny Elia satria mpamonjy olona dia tsy maintsy aratsiany devoly. Io zany aza mety miainao izay tsoa fa lasa mivadika devoly ohatra ny devoly ihany ianao farany nefa mba olona ihany. Dia zao ny teny anankiroa milaza fa tena tsy tokana ho an'ny malagasy na ny frantsay na ny anglisy na ny amerikana na komoriana na sinoa na japonais na australiana na arabo zany didy fosy lana Mose zany. Fa natokana ho an'ny Israeliana irery ihany. Raha vao nanohitra an'izay teny izay ianao zany hoe tandrina io didy folo io dia mpanoty ianao ary mpandika lalàna satria lalàna miteny hoe natokana ho an'ny Israeliana. Ianao nitsofotsofoko atao mpanoty ianao mendrika ho atsipy any amin'ny elo mihitsy ianao. Izay aloha zany ny sary iray voalohany izay hoe mpandika lalàna izay nanao an'io. Ka ilay hoe inona ilay fandika an-dalàna io nataonao io ary ny atao hoe mpandika lalàna atao hoe mpanota zany. Fa afaka tsika ny ten'Andriamanitra ry amin'ny bokin'ny Jaona voalohany faritantsika amin'izay zany ilay fahotana dia io ny fandikana an'ireny teny ireny dia mampanota anao. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zay etra ny teny dia miteny mihitsy hoe izay rehetra mpanota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zany hoe ny olona mpanota zany no tia mandika lalàna zany. Ary rehefa mandika lalàna ianao zany dia mpanota. Ary reto mpanota reto ilay ho any amin'ny elo ary ny mpanota tsy mahazo miditra ny amin'ny lantilanta zany. Zany hoe ny hafa firenena rera izay nitandrina didy folo zany dia mpanota daholo satria nandika lalàna dia mitsipy any amin'ny farihy rehetra avy sy farinareo satria mpanota. Aza mety fitana io ny tenin'Andriamanitra fa ny olona tsy marina izay atao hoe mpanota dia tsy mahazo miditra any amin'ny lantilanta ka aza mety ho fitahana. Korintana voalohany dia misy fananarana kely mandeha zany tena marina, mahafinaritra be ilay teny androany. Misy fananarana kely manokatra tsara ny sainao. Korintana voalohany toko fahenina andininy fahasivy. Mahatsiro anie izao teny izao ay sady misy teny mahatonga saina, misy teny fananarana, misy teny hoe azaonanao foana so matsipy any amin'ny elo any ianao fa ny endra mahita ny loza ka mery ny adala kosa mandroso kavo. Ka aza mipetraka ao amin'ny plasy ny adala mihitsy ianao fa mivato ao aingana atao anaraka ny Elia. Ho an'ilay fanahy ho any amin'ny lantilanitra mot d'ordre raha ny avoaka ny Elia. Haiko ny dikan'izay ho an'ny fanahy rehetrarehetra ho any aminay ho amin'izay nareo. Satria efa miantso ho aty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina, ny olona tsy marina toa hoe mpanota, ilay mpandika lalàna, ilay ota ny fandikan-dalàna rehetra zany ota zay idoretsika ilay tsy famarina rehefa orina kely eo. Izao tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mety ho fitahana mihitsy nareo. Ka ny olona mpandika lalàna zany dia olona tsy marina fa mpanota
dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ho any amin'Andriamanitra zany ianao fa aza rediredeny ny fiangonana izay misy ianao na ataon'ilay mpitondra fivavahana mirediredy fahatana ianao, fa olona ao atsipy any amira anao no tena izy, satria fandika-dalàna no ataonao. Zay ray aloha zay fa mbola ho fantatsika ilay hoe inona ilay tena ota rehefa kely elo indray, fa mbola atreo aloha. Hiditra antsika eo amin'ny laharana faharoa amin'ilay fampianarana. Ezantsika vita ao anatin'ny atsasakadiny izy dia vita aloha ny fampianarana voalohany. Ity didy folo ty indray sy lalàna na Mosesy na Moizy dia tsy azo tandremana any amin'ny toerana ankoatran'ny zanak'Israely, any Israela azafady indrindra. Ao Israela rery ihany no azo tandremana, zay indray ny faharoa zay. Ka raha ohatra io zany ka nitandremanao taty Madagasikara na taty France na taty Amerika na taty Aostralia na taty Japon na tany Chine na taty amin'ny faritry ny Arabo, efa mpadika lalàna koa ianao, satria ao Israela rery ihany io zay no lalàna no azo tandremana. Raha vakentsika indray ny teny Deutéronomia, ianao igny zao zava-dozana azo anao zao dia tsy mbola tonga saina ihany ve ianao? Aloha manoro-hevitra mahatonga saina amin'izay. Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany. Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany. Ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy avy Andriamanitrareo ampianarina anareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alehnareo ho lovana. Ity didy sy fitsipika ity zany raha olona dia lazainy soratra masina mihitsy ny fa ary dada iava mihitsy manao siny fa ao amin'ny tany izay holovan'ny zanak'Israely rery ihany, ao amin'ny tany izay holovainy zanak'Israely rery ihany, ao io no azo tandremana. Lalàna tsy azonao ivalozana mihitsy zany. Izany hoe izay nandika an'izany teny izany koa dia mbola mpanota indray. Dia io no mahatonga ny teny hoe tsy maintsy mpanota nareo satria izay ilay Andriamanitra tsy izy ny tomponareo. Zay ny vokatra ny nataon'i Jesosy. Jesosy Jésus Jesus nampianatra an'izany lainga zany ary tena teny avy any amin'ny devoly mihitsy ilay miteny hoe tandremo ny didy folo. Devoly nampianatra an'izany, hevitra avy any amin'ny devoly zany ka mba tonga saina amin'izay. Zay no mahatonga namitenareo amin'izay hoe andao naraka ny Elia. Aza mety vonoany devoly tsony fa ampy izay. Be izay famonona nataon'izay, ampy izay. Be izay olona efa natsipiny le tsisy saindreo any amin'ny elo izay, dia ny devoly Satana zany sy ny firongany. Aza manaiky intsony ianao, andao naraka ny Elia. Ho any amin'ny Ahosoatsika, ho entiko ho any nareo, ho any amin'ny lanitry lanitra, ho any amin'ny dada malala dia iava. Tsy irianao ve zany? Maniry zany fa zany ny tena fiainana zany. Mazava be ny soratra miara-mijery sy miara-mamaky tsika, miara-mahita, miara-mandre. Ahoana moa mbola ho fitana indray dia mbola anaiky ho fitana ve ianao? Natao ina zany ty diplôma be na professoranao ty, doctoranana anao ty, ingénieur sy ny tena mpanao recherche ambony be anao. Ahoana tsy ahitana ny soratra mazava be eo ambany masonao io? Asakasaka anao izay tsy mbola tonga saina fa anao ny ianao fa za fotsiny miantso hoe ho azy ho any amin'ny lanitry ny lanitra, ny fanahy rehetrarehetra ho any amin'ny lanitry ny lanitra manaraha ny Elia, manatona ny Elia. Sangana daholo ndao andeha. Ray izay Deutéronomia indray 12 zao nefa ketsika indray teny manaraka indray ty fanamporofonina fa tena tsy azo tandremana ankoatran'ny eo Israela ty didy folo sy lalàna Mose ty ka reo izay nampianatra anareo an'izany hoe mitandrina didy folo mampandoam-pafolon-karena sy ny maro samihafa zany olona ny rahana devoly reo. Mahitsy be ny tenin'ny Eliako. Za koa raha mbola misintona azy koa hoe fanahy tokony ho vonjenonareo ka manavotaingana ny fanahynareo fa aza mety ho ampiasaina devoly tsony, efa fitaovana ampiasainy devoly ianao hatramin'izay miala atao amin'izay. Aza mijery kapoaka fa vonjeo ilay fanahy mba tonga saina, aza tia tena ny teny izy. Deutéronomia 12 izao ny didy sy ny fitsipika izay ho tandremanareo, haraina any amin'ny tany izay omeny avà Andriamanitry ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Tena ay. Ity izay ny didy sy fitsipika izay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany izay omeny avà Andriamanitry ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Zany hoe amin'ny fotoana izay avy anao manjanak'isy eto ambony tany dia aza mitandrina io didy folo io fa ao Israela rery ihany ny azonareo tandremana. Tsy azonao entina
any France, tsy azo entina ny Angleterre, tsy azo entina ny Amerika, tsy azo entina ny Chine, tsy azo entina ny Japon, tsy azo entina ny Australie, amin'ny faritry arabo tsy azo entina zany didy folo zany. Interdit ao Israela rery any io no azo tandremana. Mahitsy be ny teny io sady vandravandra be ny soratra, ama tsy mila solomaso kosa ny tena maro fa te fangeza koa le izy io. Zay. Efa jerevy nataonao, nandika ny zanalany zany nao firy taona. Lasa vadika mpanota ianao, ary io nena tonga anao mpanota. Ianareo zay efa nitandrina didy folo rehetra nefa ny tenareo olombelona rehetrarehetra, tsisy afaka mihitsy nareo nanoray azy. Eny tonga amin'ny teny hoe manatona amin'izay ny Elias satria ilay mpitondra fivavahana zay miaraka aminao zay milaza fa mpitondra fivavahana nivoaka avy any tsy haiko zay neviny tany, miara-panota daholo rehetra rehetra reo. Dia aza manaiky miaraka amin'ny mpanota ntsony fa aok'izay. Aok'izay. Ny fiangonana ny mpanota, mpitondra fivavahana mpanota, ina ny mbola ipetrahanao. Jereo tsara ny zava-misy amin'izao fitsika amin'ny teny zao fa zava-tosany mitanga amin'ity planeta Terre n'ireo teny. Aza mandro manana aretina nareo olombelona fa efa loza be mahatsiravina nety mandeha ny fahatanteran'ny tenin'ny Elia. Dia koa tsy faly hoe misy zahatra amin'ny boky etiko samy vo daholo fa le teny mandeha ny mahafinaritra efa ody zahay. Dia tsy fantatra hoe rovino io fa efa mandeha ny famantarana fa ody izahay. Ho avy ny famonjinan'ny olona ho any amin'ny Ahosoa, fa tonga kosa ny fanapotehana eto amin'izao tontolo izao. Falifaly no any amin'ny lantilandrako tanteraka ny teny hitantsika eny ny toyny mandeha ho azy foana ny zavatra araka ny nanambarana anazy araka ny nanambarana anazy dia tsy maintsy mandeha araka izany io. Zany teny rehetra mikoantsika izany dia nambarany dada Iava amin'ny teny hoe aza nampiana dia aza ny esorana. Izany hoe tsy azonao ovaina mihitsy nyzany teny zany na kely aza, tsy azonao transformena. Fa ny teny dia tena milaza mihitsy ny hoe aza nampiana dia aza ny esorana zany teny zany. Noho izany tsy azonao ampiana hoe azo entina ny Madagasikara, azo entina ny France, azo entina ny Angleterre. Ary tany remy tsara mihitsy manasoketa n'ilay zanak'Andriamanitra na manasoketa ny apôstôly araka ny tenin'ny apôstôly. Dada Iava mihitsy ny temiteny ty ary manao siny dia tsy azonareo kitihana. Na iza mikitikitika an'izao teny izao dia voly izay no izy. Fa tsy misy mihitsy ny zanak'Andriamanitra zany mikitika an'io. Fa raha Jesosy Jesoa kosa aloha dia mikitika an'io mihitsy izy. Dia Jésus Jésus ny kitihany tsaratsara. Na sainy tandremany hafa firenena io dia ianao nitandrina io. Vo tsaratsara ianao zay. Mbo tsy tonga saina ihany. Maty amin'izao dia direct any amin'ny elo. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy hidirana mpanota vo nivakitsika teo. Ianao ty voaporofo fa mpanota tsy mahazo miditra ianao. Ary aza manendrikendrika ny apôstôly hoe nisy apôstôly nampitandrina an'izany. Fa lehibe ny io Andriamanitra io nga ny apôstôly amina. Fa raha misy apôstôly izay nampitandrina didifolo ny hafa firenena efa ny amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Anao hieritreritra tsara fa somanao foana fa tsy mety ataro ny lalana lesy ny tokony atao zay mihitsy nyle zay. Deutéronomia toko fa 4:5 didina voaka ny dada Iava kasika ny amin'izao teny zao. Deutéronomia 4:2 dia sady miara mijery amin'ny écran moa tsika ho an'izay jery télé sy amin'ny internet. Aza ampinareo ny teny izay nandidiko anareo ary aza ny esoranareo fa tandremo ny didiny Avandriamanitrareo izay andidiko anareo. Nanavataavatra mihitsy ny dada Iava hoe azo vavainareo izay teniko izay aza nampinareo zay dia aza ny esoranareo zay fa zay manampy an'izay na manaisotra an'izay teny zay dia mandika ny didiko izy ny tenin'ny Iava malalako. Ho ilay Andriamanitra Abrahama, ny Andriamanitra Abrahama mihitsy nanao zay son'izy hoe tsy azonareo anampina io, tsy azonareo anaisorana. Ka ahoana nareo nefa mitandrina azy aty Madagasikara, ahoana nareo mitandrina ny didifolo aty France, ahoana nareo mitandrina didifolo aty Amerika aty, iza nampanao nareo azy zany avy any amin'izy. Dia mazava be ho avy any amin'ny Jesosy Jesoa sy Jésus Jesus izy nampanao an'io. Ny Andriamanitra anao zany mpampandika lalàna anao.
mamietrereta. Mpanohitra an'Andriamanitra io tompoinao io. Zany ny fanaporofona fa tsy izy natsoina roatra amin'izay io. Ohatry ho tonga saina ihany. Mbola maly ihany ianao. Endry mahitany loza ka mery, ny adala kosa mandrosika voa. Maniry ka maniry Eliamba hibebaka anao anatona ny famonjena tena marina. Deo eraka mihoso amin'izay. Manarahany dadamala Yahya. Fotoana ny famonjena zao naporofoko aminareo ny teny fa ny Andriamanitra pampanotanao. Nampandika lalalanao. Porofon'izany ianao mandoa-pafolo karena io. Tandrana dito folo ianao dika an'io. Io dito folo tandremana ny sabata sy ny fadikosa io. Fadalana mio papana io ataonao io e. Zao na toe adalana mio papana mihitsy io ataonao io. Miverena amin'izay. Fitiavana ny dikan'izao fampianarana zao fa tsy ho fanipazanao any amin'ny ela aloha ny voalohany. Fa mbola fitiavana mamerina ny sainao aingana. Faraparany. Hoe miverena aingana anao fa lozany eny mahazo anao raha mbola mipetraka anao e. Efa azonao ny pirofo io. Tsy afaka mamaly tsony ianao. Ny farana ny teny koa izay ny dingana voalohany hoe tena tsy azonao hidirana tsony ho dito fosilana mosio fa voatao. Ary ho aninao rehefa nahenao an'izany dia tsy mangalatahaka fa manatona ny Elianao atao batisa amin'izay. Fa tsy ilay olona efa mpanotareo indray mbola dia hanangana fiangonana indray dia mody ametraka fiangonana dia mody hitsangana ho pastera sy ny karazany eo. Dia ho avy indray dia mbola hanangona olona indray dia hoe izay koa tsy mitandrina dipolo. Zany ny fanao ny devoly, zany mandika lalàna tsy akijanona. Mandika lalàna tsy akijanona. Nefa ny saotra masina teny hoe tsy misy fisarahana ao aminareo. Ho azy resy lahatra n'izany fampianarana izany manatona ny Elia satria izany ny fampianarana nentin'ny Elia. Nanomboka tany amin'ny taona hoe tsy mahay manota intsony izay miaraka amin'izany Yehosoa zany ka izay hoe tsy mahay manota tsy mitandrina didifolo intsony izy nydika izay. Tany amin'ny taona 1984. Zany ny fampianaran'ny Elia zany mahatonga ny olona tsy mahay manota intsony satria izay mihitsy ny fampianaran'ny Elia voalohany. Raha vanomboka ny aingany tondra n'izany teny izany ny atao hoe ambasa Jehovah Yehosoa izay nosorapotaka moa tamin'izany hoe pastera samboka tamin'izany dia izao. Tsisy olona mahay manota mihitsy rehefa tafaraka taminy. Tsy mety mitandrina didifolo ny dikan'izay. Tsy mety mitandrina didifolo. Zany ny fampianarana marina zany. Ka rehefa ianao zao fampianarana zao aza mangalatahaka fa manatona ny Elia. Andao iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny lantilanitra izay te vonjena. Fa rehefa te tsipany amin'ny hely dia toizy ny lalakalenao. Satria izay ny fahamarinana izay. Koritianina voalohany marana antsika anazy hoe tsy mety ny mangalatahaka satria misy lalàna napetraka izany dadamala Yahya zany. Koritianina voalohany toko voalohany indininy fahafolo. Koritianina voalohany toko voalohany indininy fahafolo. Ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'ny Yehosoa tompontsika ilay voahositra. Mba iray teny ianareo rehetrarehetra ka tsisy fisarahana eo aminareo. Ny olona resy lahatra n'izao fampianarana zao dia tsy mahazo misaraka. Efa tany amin'ny taona 1984 no nitoriana izany teny izany. Ka tsy hanao voateoriana ty no mahiteny hoe izay efa mafantatra an'izany. Tena hoe aza manao resaka talatalosa fa tsy mety izy. Dia tsy misy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo mboka tafakambana tsara ianareo iraisaina sevitra. Zay angaman'izay no ny fanazavana ny teny. Dia mirary izy soa antsika rehetra samy tenao soany amin'izay fampianarana voalohany izay. Dia mba tonga saina hoe tsy misy mahazo misaraka ny eo amin'ny Yehosoa mazava be mihitsy. Rehefa resy lahatra ianao fa tena tsy azo atao intsony mitandrina didifolo dia tsy mahazo misaraka amin'ny Elia intsony ianao dikan'izay. Fa tsy hoe mody mino afetseny dia monda hoe tsika tsy mitandrina didifolo fa ny andro fafito tandremana nefa ny fantana fa ny andro fafito ny zareo sabata ihany io. Ary tsy mety mihenan-kisoa fa satria hoe io zanak'Andriamanitra io tsy mihenan-kisoa izy amin'ny majiosy anazy mampimehy be mihitsy. Matahotra kisoa ve ilay Andriamanitra ny dikan'izay. Zatra namboariny ko atahorany mihinana mihitsy ny tika raha zany Yehosoa zany mihinana tsara mihitsy zany. Mpamorona ko atahotra ny zavatra ny foroniny. Mampimehy be raha izany tsara zany. Fa zany hoe hitantsika fa raha io didifolo io tena marina ary tena tsisy tokony hipetrahana ao anatin'io rafitra intsony fa tena rava io. Zay ny lesona faharoa idirantsika zany zao hoe tena rava ve ny didifolo. Zay ny lesona faharoa indray zany zao fa lesona fahasivy moa zany zay. Zao tsika rivavaka aloha marana ny teny
ho any Tadamala Iava ny voninahitra mandrakizay. Saotra Tadamala Iava, ny teninao dia tena fiainana ary famonjina ho an'ny olona. Mamerina ny olona tena hitodika ho any aminao, mba tsy ho very, mba tsy ho potika na ho simba, fa ho tafatodika ho any aminao ny olona, ho any amin'ilay fiainana mandrakizay fa nomaninao an'izay olona naraka an'izao famarinana izao, izay nomenao sy nampitondrainao any Ahosoa, ilay zanakao malalanao ilay tsy fonao indrindra, kanefa ny foinao indray, rehefa ny sisika monjy an'ilay fanahy, mo tafaferina ny aminao. Dada malalaka Iava, vonjeo ny olona, vonjeo ilay fanahy izay tokony ho vonjena aingana, ho averina sy ho ampidirina ho any aminao. Vonjeo ny fanahy Dada malalaka Iava, avoty ny olona hitodika ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay. Matoka fa tena mihaino ahy ianao Dada malalaka Iava, mihaino ahy ianao Ahosoa, amin'ny famerenana ny olona ho tonga soa amin'izao fanjakana masina izao, amin'ny fiarahany amin'ny Elia, ho any amin'ny lantilanitra ho any aminao izay rehetrarehetra. Amin'ny anaranao Ahosoa anaovana ny vavaka rehetrarehetra izany, saotra indrindra azoko malala. Haleloia, amen. Izay indray ny fampianarana izay niarantsika teo, fampianarana lalana fahasivy iny, dia mirahasotsika samy tenao soa indray. Ao amin'ny fitohizan'ny fampianarana indray manaraka, velomatoy.